raha tompoko lafinaritra tompoko vavy dia mbola akafaliana atrano no anolorana anao ny vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro indrindra moa fa ny toetry ny andro ho an'ny telo andro manaraka indray amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay telo andro izay raha ny vinavinantsika indray aloha dia mbola mitoetra ny oram-baratra aty amin'iny manodidina ny avaratra andrefan'ny nosy manontolo iny aty andrefan'ny nosy aty ary aty amin'iny manodidina ny atsimo andrefana inona aty amin'ny atsinanana kosa dia misy ny orana saika aty amin'ny motsiraka ny atsinanana manontolo iny amin'ny akapobeany raha toka somary andraondraona ny afovoantany iny ny takariva no misy orana kely avy aty atsinanana. Hojerentsika amin'ny atsipriany avy hatrany moa izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina dia misy hatrany ny sisan'orana tandrivon-drahona oram-baratra ny maraina ny vao maraina aty amin'ny morotsiraky ny melaky sy ny faritra menabe misy ny orana malefaka aty amin'ny morotsiraky ny faritra atsinanana sy vavitovavy ary fitovinany mandraondraona hatrany ny anatsanany avoantany ifandibiny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro kosa indray mahakasika ny toetry ny andro dia aty amin'ny avaratra andrefana manontolo dia na Sofia Boeny ny faritra melaky ny andrefan'ny Betsiboka mahazo Pongolava ny faritra menabe ka aty amin'ny tapany avaratry ny atsimo andrefana iny dia misy ny oram-baratra izany. Ny aty amin'ny motsiraka atsinanana kosa dia misy ny orana malefaka zany Antala aty amin'ny Sava Antala ary mazany atsinanana vatovavy sy fitovinany iny raha toka mandraondraona ny aty amin'ny ampovoantany fa mety hisy tandrivon-drahona ny takariva. Aty atsimo kosa raha ny faritra Androsy ny tapany atsimo andrefana ary ny faritra Nosy dia ifandibiny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny vinavina mahakasika ny maripana ho an'ny rapitsoary dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 ny ambony indrindra. Raha ho an'ny aty amin'ny afovoantany 5 ka hatramin'ny 7 somary mafapana kosa raha ny maripana ambany indrindra zany ny vao maraina sy ny alina izay ary aty motsiraka atsinanana dia 7 ka hatramin'ny 2 degré celsius ny ambony indrindra. 3 ka hatramin'ny 4 ny motsiraka andrefan'ny Nosy ny aty amin'ny avaratra andrefana no misy mafana indrindra Atsoia dia 5 degré celsius. Toy atsika hatrano izay toetry ny andro izay ho an'ny alakamisy kosa indray ny tolakandro zany dia misy ny oram-baratra aty amin'ny afovoany andrefana zany hoe faritra menabe ny faritra melaky tolaka izany ihany koa ny atin'ny faritra atsimo andrefana ny ilany andrefan'ny afovoantany ary mahazo an'ny avaratra andrefana manontolo iny dia misy ny oram-baratra mandraondraona fotsiny aty amin'ny afovoantany amin'ny akapobeany misy tandrivon-drahona aty amin'ny vatovavy fitovinany tapany avaratry ny atsimo atsinanana iny. Mahakasika ny maripana moa raha ho an'ny alakamisy dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 hatrany aty amin'ny afovoantany tsisy fivanapina zany maripana aty amin'ny afovoantany 7 ka hatramin'ny 2 ny aty amin'ny motsiraka atsinanana 3 ka hatramin'ny 5 ny motsiraka andrefan'ny Nosy ny mafana indrindra kosa dia ny faritra atsimo andrefana aty Toliara aty 5 degré celsius toraka izany ihany koa Antsoia aty amin'ny faritra Sofia 5 degré celsius. Amarana ny toetry ny andro ho an'ny somary dia saika maina aloha no faritra mibantoerana indray raha ho an'izay zoma izay misy ihany tandrivon-drahona mety harankotroko aty amin'ny avaratra atsinanany zany aty amin'ny atan'ny faritra atsimo andrefana aty ny tapany atsimo faritra menabe iny misy tandrivon-drahona ihany koa indrindra fa ny alina aty amin'ny motsiraky ny faritra Sofia misy orana malefaka aty amin'ny analanjirofo sy ny tapany avaratry ny atsinanana iny fa ny ankoatran'izay mandraondraona aty amin'ny faritra afovoantany ifandibon-drahona sy ny masoandro aty atsimo Nosy aty. Ho an'ny maripana voavinavina ho an'ny zoma dia manodidina 5 hatrany ny aty amin'ny afovoantany raha toka 9 ka hatramin'ny 13 ny motsiraka atsinanana 13 ka hatramin'ny 9 ny aty amin'ny motsiraka andrefan'ny Nosy izay ny mafana indrindra zany hoe ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Sofia zany aty Antsoia no mafana indrindra. Mahakasika ny tany falitondrivotra kosa indray dia mbola ambany hatrany ny tany falitondrivotra eto Antananarivo renivohitra zany hoe manodidina ny fetran'ny OMS hatrany aloha raha ny rehefirehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro avy kosa no jerena dia mijanona antoniny eo zany aloha izay falitony rivotra izay amin'ny akapobeny. Dia mankasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany tsy mitsahatra ny mampatsiahy anao mba hanaraka ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro ao ihany koa ny YouTube Météo Madagascar ny tranokala www.meteomadagascar.mg ary ny application mobile Météo Madagascar officiel dia mankasitraka anao amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.